Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Hoy Jesosy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Hivavaka isika tompoko. Ry rainy mandrakizay andriny fiainadananao, misaotra anao izay miteranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao tratra indray ity maraina ity. Misaotra indrindra satria mampatsiahy anay ianao fa ianao ilay lalana sy fahamarinana no tia hampahery anay indray sy tia hamahana anay amin'izao maraina izao. Aidino ny fanainao masina Jesosy Kristy Tompo ho aminay tsiraray avy, azahoanay mandray ny Hafatrao ary koa iainanay amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta no anatra tanay sanaovanay izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Ry hava-malala rehetra amin'ny Tompo, ampitomboina ao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Hampifaliana sy hampitiavana no ahafahana miatrano amin'ny tokantrano tsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika dia amin'ny filasan-tsaran'ny Lioka, toko 7:20, andiny 7:20 sy ny filasan-tsaran'ny Matio, toko 7, andiny 7:20. L'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 43, et l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 13. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no hionanao amiko any paradisa. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Amen. Izany tenin'Andriamanitra anankiroa misesy izay novonakintsika teo izany no azahoantsika mandray ny loha hevitra hoe hiakatra sa hidina. Hiakatra sa hidina. Nisy ramatoa anankiray izay narary ary nahatonga ny aretiny dia nianjeraka tapaka ny tongony. Rehefa tapaka ny tongony ka natao ny opération sy ny fitsaboana, dia ao aorianany fahavitan'ny opération sy ny fahasitranana izay mbola tsy feno tanteraka, dia tsy maintsy misy ozintsika ny atao hoe rééducation. Ary izay rééducation atao izay no mahatonga tsikelikely ny fiverenan'ny fandehanan'ilay olona anankiray izay tratran'ny tsy fahasalamana na ny loza tamin'ny fahatapahana. Ity ramatoa iray ity dia rehefa tamin'ny vanim-potoana izay nanaovan'ny rééducation dia mazava ho azy fa tsy maintsy mandeha makany amin'ny kinésithérapeute hoy isika. Rehefa tonga tany izy ary dia nahita sy nampanaovina ny fahazarana sy ny fanazarana izay mitazona amin'ny ataontsika hoe bara anankiroa izay afaka hitazomany ahafahany manatanteraka izany fanazarana ny tongony izany mba ahafahany hiverina indray amin'ny fandehanana. Ny fanazarana izay nataon'ity mpanazatra anazy ity dia ny fiakarana sy ny fidinana amin'ny tohatra.
ary anisan'ny tena fanazarana sarotra marary satria mbola tsy ao anatin'ny fahatombomanana ny fahasitranan'ilay tongotra anankiray izay tratran'ny tsy fahasalamana. Dia tsaroany tsy raha matoty tokoa fa rehefa hiakatra hoy ny mpanazatra anazy ilay mpitsabo dia ny tongotra izay salama aloha no apetraka voalohany, ampiasaina voalohany. Ary dia izao nataon'ilay kineziterapeute hoe rehefa hiakatra ianao izy amin'ny tohatra satria ilay tongotra ao salama no alefa voalohany manao ny appui, dia izao atao anatin'ny saina hoe sy ny vava hiakatra any an-danitra ao. Ary rehefa hidina indray ianao dia ilay tongotra izay niaran'ny fandidiana no ampidinina voalohany, izay tena sarotra sy marary. Dia izao izy indray ny torohevitra ataoko anao teneno sy lazao hoe hidina any amin'ny afo be ao. Dia tonga saina ilay ramatoa, ary mova tsy mahatonga sainantsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany satria milaza hoe je monte au ciel ary je descends en enfer. Ny olombelona dia rehefa miala amin'ity tany fandalovana ity dia lalana anankiray no tsy maintsy andehanany, na izy hiakatra ho any an-danitra na izy hidina any amin'ny afo be. Ary mila fantatritsika hoe amin'ny ahoana moa ary hatraiza no ahafahan'ny olona anankiray hiakatra na hidina any amin'ny toerana izay hisy azy rehefa tonga ny fotoana izay hialan'ny fofinainy ao anatiny. Andriamanitra milaza mazava tsara fa anankiray ihany no lalana izay azahoan'ny zanak'olombelona ho any an-danitra na ho any amin'ny paradisa, dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta izay nilaza tamintsika hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hitantsika tsara araka ilay tenin'Andriamanitra izay novonaky teo fa ilay jiolahy izay niara-nomboana teo akaikin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nilaza mazava tsara sy ny teny ampinoana tamin'i Jesosy Kristy Tompo hoe mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Nampiseho sahady ity jiolahy ity fa nibebaka, nifona ary fantany fa misy tokoa izany paradisa izany ary misy tokoa ny afo be. Ny lalana izay azahoantsika ny fandovana ny paradisa na ny lova izay efa nomanin'Andriamanitra antsika dia tokana ary ny fibebahana ihany sy ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'Andriamanitra maty noho ny fahotantsika tsiraray avy. Io no lalana tsy maintsy andehanan'ny zanak'olombelona raha toka te handova ilay paradisa sy te onina ao amin'ilay lova izay nomanin'Andriamanitra raha izaho sy ianao. Ao anatin'izany anefa dia misy ilay lalana mikodana malalaka izay mitondra koa any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary Jesosy Kristy Tompo nanampy sy nilaza mazava tsara fa betsaka ny olona izay mandeha sy miditra amin'izany vavahady sy lalana mikodana izany satria
mbola te hanao ny sitrapony nofony sy hanao ny fankafizana an'izao tontolo izao. Mipetraka amintsika tsiraray avy ara ny fanontaniana amin'ity andro anio ity. Izao sy anao ve? Isika tsiraray avy izay mihaino izao vatsim-panahy izao ve? Aiza ny lalana izay andehanantsika? Mova isika mizotra amin'ny lalana miakatra makany an-danitra any amin'ilay paradisa izay tian'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo mba hiainantsika tsiraray avy sy hitoerantsika rahatra izay. Sa kosa itsika tsiraray avy dia efa midina moramora amin'ilay lalana malama, izay lalana mitondra sy manalavitra atsika an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ary lalana tsy misy fiafarana. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha ataontsika ka mbola velonaina ka nomen'Andriamanitra tombonandro, dia fantatritsika tsiraray avy hoe aiza ny lalana izay misy atsika sy andehanantsika hiakatra sy mizotra any an-danitra any amin'ilay paradisa va, sa midina any amin'ilay afobe tsy misy fiafarana. Mbola tsy tara ry havako, fa mbola misy izao anio izao ny fotoana afaka hanolorantsika tena sy bebahantsika ka iovahantsika lalana dia hidodihantsika hijerevantsika an'ilay Jesosy Kristy Tompo, lay nilanja sy nitondra ny fahotako sy ny fahotanao. Ary ilay Andriamanitra ray manatsotra ny tanany mandrakariva mba hanampy ahy sy hanampy anao ahafahantsika hiakatra hizotra amin'ilay fiakarana makany amin'ilay paradisa. Metezan'io ry mpiaino malala anaiky ho tantanan'i Jesosy hiakatra amin'ny maritra anankiray mba hizorantsika amin'ilay paradisa dia fifaliana mandrakizay efa nomanin'Andriamanitra ray. Anjarako sy anjaranao nefa ny misafidy na hiakatra isika na hidina. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy amin'ity andro anio ity. Mankasitraka anao satria mbola miala nenina aminay ianao. Manome safidy anay ianao na andeha hiakatra tokoa izay hizotra hiaraka aminao, anay koa tantananao ka ho any amin'ilay paradisa sy ny fiainana mandrakizay hiainao amin'ilay lova izay efa nomanin'Andriamanitra ray rehefa tonga ny fotoana izay andraisanao anay tsiraray avy. Anjaranay koa ny misafidy na hidina ho any amin'ny afobe izahay, ka hiditra sy hitanjozotra amin'ilay lalana mikodana izay azahoanay manao ny daniny kibonay sy ny sitrapony nofonay, ary ininay tsy andrenesana ny feonao sy ny sitraponao, anakipinay ny masonay ka hahatonga anay tsy andeha araka ny fahazavanao. Mandrafo Jesosy ka mamela heloka, ary dia aoka ny fanainao masina no hanazava ny tsiraray avy, ny fanainao masina no hanampy ny tsiraray avy, handraisany ny fanapahan-kevitra mba tsy ho diso lalana izahay na ho diso safidy dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Misaotra indrindra Jesosy satria mbola fitiavanao no mahatonga anao miteny, mananatra, mampaheranay tsiraray avy mba hahafahanay manitsy ny lalanay ka hizoranay ao aminao dia hanao ilay lalana sy fahamarinana ary
fiainana. Mankasitraka ary ilay tompony tompo, manome voninahitra ny anaranao izahay satria mbola tianay mpanota ianao. Ho anao kosa ny dera sy ny haja, ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, fa ny tsodraninao masina kosa hitoetra sy ho tanterahanao aminay tsiraray avy manao hoe ny lalan'i Jehova dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy.